tontolon'ny fizahan-tany indray kosa antony maro no mahatonga ny fiainan'ny mpizahan-tany mandalo eto Madagasikara ary mitsidika ny firenena raha ny fanamariana nentin'ny fikambanana mikarakara ny fizahan-tany eto Madagasikara. Miantso ny fandraisana andraikitry ny sehatra rehetra voakasika ao anatin'izany tranga izany ity fikambanana ity mba handray andraikitra iverenana indray ao anatin'ny fizahan-tany mirindra sy milamy eto Madagasikara. Latsaka kokoa raha oharina tamin'ny taondasa ny fahatongavan'ny mpizahan-tany tonga eto Madagasikara raha ny zava-misy ny fikambana mikarakara fizahan-tany tour opérateur professionnel. Raha ny fanazavana mety tsy ohatra ny 5,3 alina isan'ny mpizahan-tany tamin'ny taona 13,4 ny mpizahan-tany tonga amin'ity taona 14,4 ity no ny antony maromaro. Io ihany zany le resaka hoe insécurité iny zany mbola hoe tsy fandriam-pahalemana iny zany mbola eno zareo any ihany dia mbola misy ihany reo tour opérateur mpandefa mbola somary misalasala zareo satria eno le izy matahotra eno hoe nisy an'izao tranga tatsy na nisy an'izao tranga tatsy. Misy koa nefa reo tour opérateur izay mahafantatra fa hoe tsy hoe isan'andro misy an'iny ary tsy eto Madagasikara ihany misy sécurité ohatran'izany fa amin'ny destination hafa koa dia mandefa ihany izy. Fa asa mety azoko lazaina ihany koa hoe misy fiantraikany ihany koa ngamba le fahasarotan'ny fiainana any ampitan-dranomasina fa tsy eto amintsika ihany koa zany hoe amin'ny ankapobeny zany misy ihany mbola ao ihany koa le hoe crise économique mondiale mbola eno ary araka ny moa ny zareo européenne zany izy rehefa manomana ny vacances ny destination lavitra ohatran'ny Madagasikara dia izy heritaona aloha izy dia efa manomana an'izay ka tamin'ny heritaona mbola tao anatin'ny crise ihany zany tany Europa dia mety izay koa mety misy makelikely anazy motsy koa mbola nisy crise ihany koa tsika tamin'ny heritaona satria talohan'ny olona amin'izao fotoana izao zany raha tonga ohatra hoe mois de juin 2014 izy dia mety efa tany amin'ny 2013 tany izy nanao réservation dia anisan'ny mety mbola hoe makely touriste zay moa ao koa ireo problème isan-karazany izay iainanay mpandraraha eto amin'ny fizahan-tany zany eo amin'ny resaka fitaterana anabakabaka na problème amin'ny Madagasikara zay tsy afenona fa fantatry tour opérateur mpandefa touriste aty ery Madagasikara mbola ao anatin'le annexe be misy foana ny olana vol interne amin'ny Air Madagasikara misy fiovana fatarana. Miantso arak'izany tokony andraisan'ny Air Madagasikara andraikitra ny top. Zay zany efa niresaka tamin'ireo tokony andraikitra amin'ny Air Madagasikara hoe tokony mba zahay atao amin'ny fikambananay top zany miaraka tamin'ny ireo fikambanana hafa koa tokony hoe mba manome fampanantenana sy mandray andraikitra ny Air Madagasikara mba hiassurena an'le saison zany mahatonga ny farany taona saison 2014 tiana atongavana amin'izany dia hoe amin'izao fotoana izao tsy mitombona intsony le filazana taloha hoe ny saison ohatry saison aty Madagasikara dia juillet août tsy août ihany fa hatramin'izao dia hatrany amin'ny octobre hatrany tapatapaky novembre any ary mbola betsaka foana ny mpizahan-tany. Manao antso avy ihany koa ny tokony ahitana vahaolana maharitra momba ny zotra mpiara-manidina Air Madagasikara ny top izay vondro mikarakara fizahan-tany ary ahitana mpikambana hatrany amin'ny 5 ambin'ny 10 amin'izao fotoana izao.